Faritra rehetrarehetra eran'i Madagasikara rehefa mitety faritra izahay dia ny ekipa daholo no mikarakara dia isorana be dia be anareo ekipa ny teknisiana ny mpiasany ainao manjery tonga manotronay eto fa zava-dehibe ho anay tompoko izany hoe mandeha firy kilometatra zay dia mahita anareo tonga maro be eto soatra betsaka tompoko anomboka fotoantsika satria lavalava ihany le fotoana amin'ny ankapobeny rehefa manazava ty zavatra ty any Madagasikara dia amin'ny adiny enina adiny fito eo fa ny ekipa ny diaspora zany efa micomprendre le route zay dia compressena iny izy ao anatin'ny 2 heures zavatra ho resahana eto efa mametraka ihany koa zany zay hoe ny akamaroanareo zay tonga aty zany dia efa manana certain niveau de compréhension dia adapteny am'izay les présentation satria misy karazany 5 izy ny niveau ambony indrindra zany dia rehefa miatrika ireo le professeur amin'ny université sy ireo le olona manampahaizana rehetra dia théorie pure ity niveau misy atsika ty zany dia mixte efa théorie sy pratique dia midina 3 izy any amin'ny province dia midina 4 izy any amin'ny dia région dia midina 5 izy any amin'ny district dia rehefa any amin'ny commune izy système frantsay eo na kely azy fa arakarak'izay misy karazana slide anaky 5 enina eo zany présentenay rehefa mandeha fanotanjona dia hoe ahoana ilay fandroan-drafitra comment intervenir dans un système politique tsy maintsy midra théorie kely alohatsika fa rehefa aveo tsika vao mamaly hoe système politique manahoana zany mety a Madagasikara raha intervenir ao Madagasikara tsika satria efa mba nanandrana ihany tsika tamin'ny 72 nanandrana tsika 91 nanandrana tsika 2002 nanandrana tsika 2009 nanandrana tsika 2025 dia mbola nio ihany no miverina samy manaiky an'izay ngambantsika dia izay no dirantsika théorie kely hoe ny karazana système tokony traité-tsika eto zany ny olona dia amin'ny teny gasy rafitra daholo ny dikan'io rafitra ny système rafitra ny régime rafitra ny institution rafitra ny structure rafitra ny organisation rafitra ny organisme dia tsy fantatra ntsony anova rafitra dia hoe inona zany le ovaina eto zany zay manazava ny izy hoe système le resantsika eto dia misy karazany système efatra reo dia ty système complexe ty ny betsaka indrindra io zany no hidirantsika système simple moa zany futur prévisible fa raha ny définition-n'izy eo deroina eto dia un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique et organisé en fonction d'un but zany hoe fitambarany élément be dehibe izy io fa misy interaction dia raha hijerytsika zany hoe inona ny théorie azo ampiasaina amin'io dia mampiasa basé amin'ny théorie générale des systèmes daholo zany approche eto zany hoe théorie générale des systèmes io no base ny zavatra resahantsika rehetrarehetra io dia ny analyse basé amin'io ny définition problème résolution problème basé amin'io TGS io daholo zay ajantsika eny am'izay ny théorie fa any amin'ny fanontaniantsika manazava misimisy kokoa raha hiditra lala amin'iny théorie zany miditra avy aty ny problème dia base approche systémique no hijerevantsika raha zay manana vision globale tsika tsara ihany nanovana présentation kely satria analyste teo amin'ny banque mondiale nandritra ny 7 taona zany hoe raha donné ny resahana dia efa presque mbanandalo teo amin'ny maso daholo ihany ny donné rehetra momba Madagasikara ny indicateur rehetrarehetra zany satria 7 taona no research analyste tao amin'ny banque mondiale dia noho izay antony izay ihany nahitana hoe misy zavatra tsy mikolana misy eto rehefa manao vision globale satria tonga avy any ny donné ny santé tonga avy any ny éducation dia tsy misy interaction daholo zavatra eto Madagasikara fa mandeha sens unique samy mandeha amin'izay alehany daholo dia tsy former le interaction le système araky ty lazavainy Joël Deroina ity hoe interaction dynamique misy any problème io zany tsika dia hidirantsika amin'izay ny resaka politique raha raitsika hoe système zany ny politique anankiray dia ny atao hoe système politique zany fitambarany reto fa misy interaction organisation sociale régime politique structure économique ny nataontsika hatramy 72 dia mikitiky régime politique tsika et c'est sûr hoe c'est ce qu'on va faire d'ici peu nanova régime fotsiny tsika fa tsika tsy niasa saina hoe misy organisation sociale ny ao anatin'ny système dia misy structure économique ny interaction andreo dia mazava hoe ity raha fiarahamonina ity ny tokony ametraka ny régime politique ity raha fiarahamonina ty raha itsika reto sanatry ny vava misy maty ao ambadika ao andeha mankytsika ny atao hoe raha fiarahamonina dia validen'ny culture tsika izy ny tokony indray fitenenana raha mangitsika zao dia mifampijery fotsiny tsika na mahita olona sola na mahita olona fotsy volo dia tonga dia samy totika ianao mandray fitenenana ekeritsika zay
ao anatin'ny saitsika ao tsy nampianara zay tany an-dakilasy fa misy raha fiarahamonina zany hoe misy organisation ao any ambadika any zay tokony validena amin'ny système éducatif zay avo milégitime ity zany a ny système de légitimation de pouvoir raha vo tsy basé am'ity organisation sociale ty de tsisy cohésion mihitsy le fiarahamonina sy le régime satria tsy milégitime tsika ilay pouvoir noho itsika tsy nirarahany ty raha-piarahamonina ty rehefa mipetraka ty régime politique ity a ny asan'io ndray de misafidy structure économique zany hoe mametraka modèle économique izy mba ahafahana mamelona la fiarahamonina de boucler la boucle ozy vazaha zany hoe ity fiarahamonina ty mametraka ity régime politique ty misafidy structure zay nanaovana politique zay nanaovana idéologie zay nanaovana hoe zao fomba ataonay ametrahana structure économique mba hanana fiarahamonina profit raha vo tsy mifandray telo reo zany de maty le définition hoe ensemble d'éléments en interaction dynamique misy interaction be zany areo zavatra zao fitintsika vetivety no tantara zao tontolo zao tantara zao tontolo zao a de namtina ny Aristote azy a système anakenina ihany no misy eto ambony tany tany voalohany a positif andeha de dégradé ny re andany any araka définition ny Aristote ny voalohany a de ny monarchie olona ray no mitondra izy manao lalàna izy ny exécutif izy daholo rehetrarehetra de miety tany amin'ny voalohany raha olona endry le mitondra ny problème de mety ho lasa daly olona io rehefa lasa daly de mivadika tirany le système na tirana le mpitondra de nanomboka mipotra ny eritreritra hoe tsy mety tsony raha olo tokana fa dao tsika itsofoka amin'ny aristocratie olombitsy no mitondra les élites no mitondra tsy de mbola bady ny vahoaka tam'izany rehefa bady le vahoaka de aristocratie ty no mety efidy fa ny problème ny aristocratie vadika négatif io rehefa mandeha elaela de vadika oligarchie de lasa olombitsy ndray no migokan'le arerare manontolo de mipotra ny ide hoe tsy mety tsony ny olombitsy fa andao le vahoaka mihitsy no hitondra pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple c'est ça ce qu'on appelle démocratie et les démocratie zany le vahoaka mihitsy no mitondra impossible nefa ny démocratie hoe tsika rehetrarehetra miara-mitondra de miara-miditra brotsika de izy tsony le hoentana de zay ny poiran'ny système électoral hoe ahoana ny légitimenan'le olona amin'ny alalan'ny démocratie de zay ny poiran'ny élection de ny problème démocratie ohatran'ny rehetrarehetra ihany ny monarque raha mivadika de lasa tyran ny aristocratie lasa mivadika de lasa oligarque fa raha efa lasa mivadika koa le vahoaka ka lasa dala de lasa gouvernement de foule na oclocratie no iatsona azy anjarantsika am'izay zany mijery hoe ao anaty démocratie ve tsika sa anaty oclocratie fa itsika mavita manendy olona miaraka eo daholo olona rehetrrehetra de endasina amin'ny afo le olona de tokony ametraka fanontania zany tsika hoe démocratie ve ny hevitry mibesiny maro sa efa oclocratie ve misy ao amitsika zay efa mitina ny Aristote azy fa raha verenako ny kahany Madagascar de tokony misy système électoral zany manelanelany le fiarahamonina légitimer an'ilay pouvoir le régime politique de le régime politique manao choix na modèle économique zay mbola tsy nisy teto amitsika de le modèle économique mametraka structure économique de mazava ny redistribution de richesse rehefa avy eo au profit amin'ny fiarahamonina rehefa tsy misy zany reo rehetrareo a de maty le interaction de mikorotana fiarahamonina de mikorotana politique satria ny olana rehefa tsy ny fiarahamonina nametraka le régime politique de hitatsika eo toyny ny olana nefa ny loi électorale atsika code électoral atsika de mandrara ny propagande ao anatin'ny 30 andro ao anatin'ity lalàna ity loi organique 2012/005 mametraka fa ray volana ny propagande ao Madagascar ny tina resana de zao système électoral io zany io no ahafahantsika ny légitimer ny mpitondra atsika ny indice de éloignement nefa navoaka ny Cornell Université Bart Mintel, David Stéphane sy Dorose de nametraka hoe pour rejoindre un district il vous faut 3 heures minimum ary raha pour rejoindre raha ohatra au plus proche de ny plus éloigné mandeha 21 heures ianao zay vao tonga any amin'ny district de raha anao simulation vetivety tsika zany tety Madagascar ka anao propagande mengo Antananarivo andro voalohany andro fahavalo zao raha jerentsika menga io andro fa sivy any antsoy andro fa folo tsika any raha manao axe nord tsika zany
andro fahatelo folo tsika voato afaefatra folo vo ambily be lalana ray andro dia district ray andro propagande ny resahana eto dia lalana ray andro dia district ray andro dia lalana ray andro dia district ray andro au bout de 30 jours faritra varatra ihany ny vitanao même pas une province satria mbola tsy ao anatin'io ambily be mbola tsy ao anatin'io ny tsara tanàna mbola tsy ao anatin'io a soalala mbola tsy ao anatin'io analalava mbola tsy ao anatin'io be fandrina mbola tsy ao anatin'io mandro tsara fa iniaxa fotsiny route nationale fotsiny medira dikany impossible aza mieritreritra na Madagasikara tafavoaka zany raha io système électoral satria le système de légitimation de pouvoir mihitsy no problème de japin'ny olona io système io satria verrouillena zany système io de nijapy am'izay ny mpanambola hoe ndahoary finansiana ny élection de on va gagner de aveo mirécupérer fotsiny izy de mahazo manofy am'izay zany manomboka eo rehefa tsy metraka mpitondra ka hitabataba fotsiny hoe tsy mety ny atao mpitondra satria izy mahana patron de mahazo manofy tsika manomboka eo an'izany Madagasikara mandroso zany fa tsy isy zany pour visiter Madagascar simulation RCR raha manao style rallye tsika de mila 45 jours mitety Madagascar de za tapitra le 30 jours manao rallye tsy propagande tsy miresaka nizaniza fa mitety Madagascar manao rallye 45 jours raha en tant que voyageur anao zany hoe mandeha de manao pause kely mba manao olombelo tsy akoho de mba misy imprévu kely de manaraka météo io ma zany hoe tsy afaka mimpita mibaka fa niakatra ny rano ohatra il vous faut 55 à 65 jours fa raha tena andeha anao zany ka mba isianareo explorateur ohatra itety Madagascar de mandeha 3-4 heures par jour anao de mba miresaka kely amin'ny olona de manana zava-nihevitra ao de mba maka sary il vous faut 90 jours impossible zany raha le code électoral teo ny afahana mandresy lahatra mivoaka malagasy noho izany tsy maintsy mivarotra fanana antsika raha te hipetraka eo amin'ny fitondrana de fa namitsika ny il minute pour dauphin ny kelina cobalt moramanga fer solar fer rekony bauxite en violent zirconium morphe safirany lakaka rubis dilamena volamena betsika volamena mananja tsy toizana tsony reo efa lafo reo nakany posina reo reo tsisy onariary azy satria zay ny takanina rehefa mpamatsy vola zany rehefa mamatsy propagandy de nitanjona de hoe monopole andreo produit reo ary contrat attribué am'izay olona nanoana zay lojikany ary avantage fiscaux ho an'izay olona tafiditra ao anatin'ny cercle de tsisy mandoa hetra zany zay nanoana propagandy de azakaka atsika rehetra ka miamilatsaka zay ny réalité misy fandaotsika hiditra am'izay ary hoe ko satria zany ty raha mpiarahamonina ty tsy afaka mametraka régime politique satria ny système électoral maty de samy manao zay dany kibony fa maninona am'izay do jereva tsika fiarahamonina io i fiarahamonina io tsy ny rarahina hatram'izay rehefa tonga ny fotoana fanovana satria mieritreritsika fa rehefa manova régime de hoe hovay fotsiny ny toetsaina zay zao tonga ty zay aloha zany tsy manaja passage na piéton zany any Madagascar mazava-be fa rehefa tonga ty zay tereny le menamena sy maitsomaitso iny fa ampidirotro zao zay mivaky zay mivavaka manditsika tsy maintsy ianao zany tereny le rafitra na tina na farany adala zanao na mamo aza de acceptenao le rafitra rehefa io ny rafitra sinon vita anao no zany deo de rehevatsika mahatonga ny fiarahamonina io tsy capable manaja lalàna tsy capable manao ninino ao anatin'ny fiarahamonina anatin'ny firenena io araka